atolotra ho anao zao le tantarandray miaino mitondra ny lohateny hoe rozy mena sa rozy mainty rozy mena sa rozy mainty nosoratan'ny Razafy Manatsosaosa na Raizo. Reto avy no amelona ny tantara. Nasandratra Jérôme, Éric Rovagnin, Jocelyn, Jean-Pierre. Miaraka amin'ny Sendra, Felana ary Céline. Nandray feo Yady, nandray fisimpana totosa Gilas, nandrindra raha teknika fangaraka na RA. Azafady tompoko fa somary taray kely noho ny fitohanan'ny fiara izay mandreraka be. Ie, nampiantsona mihitsy raha matoa kely volam-pena. Tsy inona fa noho ny momba ny rambe ny vadinao e. Eny dokotera, fa misy inona tompoko? Na nahoana ny vadiko? Matahotra mafy aho dokotera. Maza ho toerana mihitsy aleonao madama. Ary efa miteny aminao foana fa aza mora tetetra ohatran'io no ianao e. Dia mitony tsara. Izao ny antony nampanatsokanao kely. Misy fanontaniana kely apetsako aminao. Tsoroko aminao dokotera? Tsy mitombona mihitsy ny saiko momba ny rambely vadiko. Fa misy inona madama? Eny e. Mafy tokoa izany hoe manana marary izany nefa eto andalana pitsaboantsika izao e. Izay dokotera koa manao faran'izay fahaizanay mba navotana ny vadinao e. Ny manana marary kosa tokony tsy tsatsy hivavaka mba hitana vokatra tsara aingana. Marina izany tompoko. Misaotra mampahery. Eto ary ny fanontanianao? Izao ilay izy ary ka eno tsara. 3 andro izay no nidiran'ny hopitaly. 3 andro koa izy tsy mba natsaro tena mihitsy. Afriny izy izany tsy natsaro tena alohan'ny nidirany tany. Ndray andro dokotera. Izany hoe 4 andro androany izany izay rambely vadiko no tsy natsaro tena. Raha ny valiny analizy mantsy dia mbola elaela ihany izy ny tsy atsaro tena madama. Finina ihany ny tena nahazo azy. Polisatra tamin'ny tohatra tany ambony-driana izy dokotera. Ary nianjeratra ty ambany-driana. Tohatra anaty trano mantsy ny anay. Teo ny tsy natsaro tena tsony izy hatramin'izao. Fa angamba lama be ny any ambony-driana. Tsy tena lama ka. Fa nihinana akondro i rovakely zanakay e. Natsipony teny ny hodiny dia vohitsaka rambelo raha iny izy andeha hidiny iny. Bon, izay izany. Ny ataon'ny fanontaniana dia mba hanampy anay amin'ny fitsaboana azy. Nisy dona mafina azo ny lohany mihitsy mantsy. Dia mbola tsy azo tsidihana mihitsy ve izany izy dokotera? Mazava ho azy. Ary tena saripady mihitsy. Fa tsy maintsy tonga foana isan'andro manko ianao mba lana fanafody vidiana ho anazy. Eny dokotera. Ataoko ahoana moa dokotera no fijanona ny hatrany momba n'ity vadiko marary. Eny e, andaonao vetivety ary tompoko. Mbola miasa mantsy aho. Eny ary raha matoa kely omendalana ianao dia mahery. Ao ataovy ny sakafo rambelo tena tokoa moa zany. Ely zany mise marina. Ary andeha hoay se zany e. Ary iny toetiny se ty torozy mena. Mitirihatra be nge izany e. Miaraka ny fitiavana se io a. Ty ve ty risena atao hoe rozy mena. Nafaran'le vadiko izy ty hoe rehefa makaty anao dia vidiany rozy mena. Ie. Mba manaona marina se feno volana any. Tsy efa lehibe ve zay rovakely? Ao salama tsaro ka. Andraso fa mbola ho asainy telo mianaka sy. Zany a? Sady efa miontsika izao. Fa aiza ty ho anareo mipetraka radona. Firy zao ny ankizy. Ny atelo ka. Roa vavy dia lahatokana. Fa Florence aseno tsy dia salama. Marina ho ery se. Andraso fa resako feno volana vadiko dia mamangy anareo izay telo mianaka. Fa le tranonareo ty moa mba aiza ho aiza tsara fa tsy hitako e. Tiany adresiko. Mitenena melo fotsiny se raha fa hakany aminay a. Mba mora homananay mantsy. Iomana amin'inona moa nareo e. Atao ohatran'ny taloha ihaniko. Olona ray ihany miatsika e. Valala ray izay fanapahana radona. Marina zany rambelo. Lany reto sakafo reto sao dia mbola inany se.
Tena mahatsiry mihitsy aloha izy rse mbola tsy fahitako mihitsy le sakafo tato amin'ity hôtely tiako. Zany fa ato amin'ity hôtely ty foana moa zany seno misakafo. Aizako rsia, olona manana ny tokantrano ka ny ahy. Indraindray ihany ka iny rehefa tsy moja tandro manendrika asa tiany ihany e. Garçon, apuray ny any ty namako ty e. Ny azy glacera ihany atao e. Azafady. Tonga malalako. Aiza le nafarako anao? Mbelo efa sasamiandry ny ara afoko e. Tokony efa ela ary malala ny tonga fa mbola afanana tamin'ny radonangy ahy e. Tena ngana mialan'le dala raha tsy niarany sakafo taminy a. Radona izy zany Mbelo? Radona izy zany? Ohatray, aiza ary zany fitadinao zany ry feno volana. Fa radona vady amin'ny Florence le namako tena tsy mifakafoy amiko iny. Ay ve radony e. Efa ela kosa ne zay ry Mbelo tsy mifankahita intsony e. Efa ho 5 taona izay. Ye, tena raha fitadiko marina efa 5 taona. Tsy dia salama io ny Florence vadiny. Ty hoe ty hono ry zareo no mipetraka. Mila mamangy ihany tsika rehefa malalaka. Efa nomeny aty mantsy ny adresiny. Ay kosa, mirary fahasalamana ho azy zany tsika. Feno volana. Nomaziko ve ny mandrosa. Tena kanto loatra ianao ravako. Andray tia tsara tarianao e. Sambatra loatra manana anao. Tia ny rozy nafaranao novidiko. Novidiko misy tia le rozy mena ny dorihatra. Rozy mena. Falibea. Rozy mena. Rozy ny paradisy. Ietsy aloha samy malalaka sary. Mamy ane Belo e. Tomano ortony e. Ao fihiniko ny vady malalako. Mbola tsy mahatsiaro fahasambarana tahaka an'izao mihitsy ange hatramin'izay niainako ry vadiko e. Materizany volonao milantolanto zany. Ampizato fofony ranomanitra malefaka. Feno volana. Tianao ah. Sako tianao. Misy efa nanano tsy tapitapy avy any aminao. Mafana ny fitiavako. Iainko miara amin'ny tempo fotsika roa. Rambelo metoky any aminao fa mandrak'izay mihitsy. Toko ve ny tadiavinao? Eno tsara ry ahy e. Any malalako. Sady any malalako ah. Iaraka foantsika satria natambatra ho iray. Ary laiza aloha rova kely e. Rova kely tsika hoe telefona fa fiarina niry ka lasa tsangam-bato fitiavantsika. Mahery noho ny sony vitantsika teny ambony alitara raha havako. Fa laiza zao aho le zanako e. Aiza le tady mamatotra atsika? Nalay mama teo re izy a. Efa fantatrao ihany fa tsy fo mamana iny zanako ao iny. Izy koa moa vao tsy mahita ny bebe any ao anatin'ny 2 andro dia mitongo tsy mihinan-kanina. Sady milaza ho aty ho any amin'ny bebe ihany foana tsy misy farana. Tena petainy mama mihitsy ny zaza iny ka. Aleo re izy ho any a. Izy mianaka mihitsy nefa tsy mifankafoy indrindra fa imana. Ary eo aloha sorina akanjonao efa misy rano mafana andronao ao e. Misaotra malalako ah. Raha ny tokony izy ange madamakery volam-peny dia sy tokony azo hidiran'olo-kafa misy tany toeram-pitsaboana aty. Nefa noho ny alahelo-ko anao dia andehoary arao ihany ahy. Tandrema nefa fa tsy mila mitabataba ao. Misaotra dokotera Mahatsanga. Matoky ianao fa amihana an-dranomasoko aho. Manjo sary ianao e. Io Rambelo vadinao. Mbola ao anatin'ny tsy fahasalaman-tanteraka manko izy io. Andray tianao Rambelo. Rambelo, foazy ianao. Mitsaly eo Rambelo.
miandry antsika neny akankelitsika e. Rambelo mangatsika antrantsika. Zao ve sisy ianao raha avako. Andao ody tata. Raha matoa kely volam-peno. Tsy efa mitenanao moa zaho tsy azo itabatabana ato. Sady tsy azo teo manina ihany koa ato. Izay ngely efa niteneniko anao tany am-boalohany. Azafady dokotera. Raha maso tsy tana fotsiny. Mba ataovy raisa hevitra dokotera. Mbola misy fanantenana ihany ve mivadiko. Ka mihitsy aloha ty raha masina ty fa tsy fakindrenesana tamin'ny hôpitaly ka. Efa voalazako anao fa efa manao izay faran'izay fahaizana eo izay dokotera. Dokotera maro sy profesera maro nefa mikarakara mitsabo anazy ato e. Mba efa misy fivoarana ihany ve nefa dokotera? Ie, araka amin'ny valin'ny fikaroana dia efa mihamandroso mihatsara ihany ny fahasalaman-drambelo vadinao. Saingy ahoana dokotera? Kalma aloha ianao. Saingy mandeha miandalana farak'izay bitika. Izany hoe mety mbola fotoana maritra ny fahatserovany tena. Fa hono dokotera? Itsy marary atsakaikin-drambelo itsy ve le niditra omaly? Ie, ay ve radony e. Efa fanonteny izy io no vo ohatr'izao. Kely mihitsy ny fanantenanay. Madame Florence Avado no tena mampalahelo. Lany vola be mihitsy ry zareo. Toa hoe hivatsa tanindrazana mihitsy hony. Mampalahelo e. Ndry fa dia inona loatra anao retina mahazo azy dokotera? Tena mampalahelo. Tena mampiasa aho dokotera Matsanga. Aretina hafa mihitsy ny mahazo andradony. Rehefa mikasika alikola matetika izy dia tsy mahatsara tena tampoka dia izao ny vokany. Ay ve misotro toky e. Le madama Avado no tena mampalahelo. Amonjy azy amin'ity indray mitoraka ity dia afaka ny aditiko. Ity ny numéro ako dokotera dia asaiva tsony ny vadiny aho. Soatsanao madama volam-peno. Tena mila vonjy maika mihitsy manko madame Florence. Ary mety andalo fandidina manko ngiaradona. Andao amin'izay tsika ialeto madama kely. Andao ary dokotera. Misaotra indrindra tompoko noho ny famindrapo. Mba efa nanahoana ho ianao izay madame Florence? Efa mbananao na tokoa izay ianao Florence. Eniko tamin'ny radona vadinao mantsy hoe tsy salama hono ianaoko. Izaho mihitsy eny ato ndianay aty hamangy anao e. Ay ve, misaotra nareo ry izy mivady a. Tratry ny tazo mahery tokoa andro vitsivitsy lasa izay dia saingy efa mba niafana izy izao. Dia misaotra sy mankasitraka ireny noho ny fihavanantsika hatramin'izay a. Nahagaga ny fankahitantsika indray nefany. Marina tokoa izany. Tsy avela ny fihavanana tsy hoana izany tsy. Izany mihitsy ny tena marina. Dia anao serambelo. Tadidika ihany ireny tany ampianarana taloha ireny a. Maninona indray izao? Maninona indray e? Sehatiranga dia mahampime mihitsy ka. Tamin'ny mpampianatra antofirinareo tamin'ny balataratasy tamin'ny fingotra e. Ay mbola tadidiny sy ankory ireny e. Taloha ireny radona. Mboka re izay tsy sangisanganao ty radona. Ambarao aminy amin'izay aloha le resantsika aliny e. Aleo no nilaza azy ry Flora ka. Ka ianao ane lehilahy radona e. Ao mba ianao milaza anazy e. Fa inona ary izany e? Toa ilozanareo mivady mifanilika eo fotsiny. Iny tokoa. Fa inona mamenatra nareo mivady aloha e? Raha ihany ane antsika e. Izany ary izy mivady a. Fa noho ny aretina izay mitaizan-dradona dia mila fandidiana maika izy ary mila vola be izay. Kanefa tsy hitany azy amin'ny vola be izany dia izany indrindra mba mifampidiniana mivady alina hoe hivarotra tanim-bary izay dia nareo no hamarotanay azy. Ka izay indrindra anie ny angafinanareo mivady hoe mba ianareo no hividy azy e. Amin'izay mantsy ary azonareo tanim-bary io dia tondra ihany tsika menakavy. Fa dia vola be dia manao ahoana loatra izany izy mivadiny dia varotana tanindrazana. Ary inona ny aretina mahazo any seradona? Marary asia. Tsy afenina amin'ise a. Fa izako misotro toka matetika dia toranao azy eo. Tsy mahatsiaro telanandro maromaro mihitsy. Fa sety moa izany dia mbola misotro toka foana radona. Mba ahoaka izay ry se tena mariny e. Tsy hita ry se. Manao voady fa raha sitrana amin'ny fandidiana io dia
hiala amin'ny toaka tanteraka mihitsy a. Fa mpiry izany zao sy io ny hôpitaly. Fahatelo Ndrambelo a. Florence, alefatsy le kafe raha vita. Dia tsy namialanse mihitsy mantsy raha dona raha tsy mitovy an'ilay loka tany amin'ny hôtely tia nandrahonse ty a. Hitanse mihitsy tokoa hoe tiako le izy loha e. Ka hitake tianse le izy ka. Mahireza asia. Ao madama, mahireza. Lange kosa aloha lange efa tena ianara mihitsy ny nahandro azy e. Nomboritra saosy be zao mba hatoroy anary Florence amin'ny fandrahoanareo antoa mba hampifaliako mivady amanjanako. Andraso ary fa hatoroko anao rehefa aveo e. Fa izy aloha be episy a, sao tsy mazaka amin'ny vavony. Dia hoana ilay resakintsika teo ary izy mivady a. Mbola tsy mivalinareo an'ely izy e. Aleo za amin'ny amaly azy ry izy mivady a. Ino fa miombo-kevitra amiko nareo Rambelo a. Iray ihany reny votsika ary feno volana. Ao, hoeto ny teninao fa mihaino anao izay e. Sao e, noho ny fihavanana misy eo amintsika, indrindra fa aminazy roalahy, dia aza mity ny tanina rehefa hoe tohanay daholo izay lany amin'ny fitsaboana ny tona. Ahoana tsara hoe? Zany hoa. Tena faly be amin'izany radona. Tena mamaly vavaka ilay Andriamanitra pahary antsika. So dia mba tsy mety ry izy mivady a. Efa fonay anio tambary io amidy. Marina e. Fa tsy nareo ihany ve ny teo ny teny hoe anareo dia takinana ihany e. Vokatry ny fonay izany ry izy mivady a. Aza manana eritreritra hafa mihitsy nareo momba an'izany e. Dia misaotra betsaka nareo e. Eny e. Na tsy voavalinay aza ny so vitanareo aminay a. Dia fantatro fa Andriamanitra maly vavaka anareo. Anonitra avy tsy manapataperana ho anareo. Sainy hoe lafa hangatadalana angamba izay reto a. Ny andro koa ty somary malimalika ko sao dia tratran'orana eny an-dalana eny izay. Sady tsy mba misy elo akory. Ndraso aloha, tena misaotra ry izy mivady a. Tena misaotra sy makasitraka ny amin'ny fampiresantsika teto fa nitondra zava-tsoana nareo. Dia andraso aloha vetivety misy varotra koa kely izay dia mba ataonareo voan-dalana mody. Dia misahirana akory ianareo zoko fa Florence. Dia misaotra betsaka dokotera Matsango fa vita ihany ny fandidiana Andradona Vato ka mankasitraka indrindra. Tsy izany no tokony iseranao madama kely Florence fa Andriamanitra sy madama kely Volampiana. Nanome volany manapitrisa manko madama kely Volampiana iny mba hanitsaboana vadinao. Tena marina izany dokotera. Nefa efa meko aza ny tambary fa tsy nentina indray izy. Olon'Andriamanitra ireny madama Florence. Noho ny sy nataony dia Rambelo vadiny aza mba efa mandroso ny fahasalamany. Tena izany ve dokotera? Maniry mihitsy dokotera mba hahita ny vadiko sy ny vadiny madama mpanao soa iny. Fa saingy tsy azo vangina amin'ny marary moa izany dia mbola miandry. Tokony netiko niditra atao ihany ianao e. Noho ny vadinao vao vita opération dia saro-paty be mihitsy miditra ao. Eny e. Tsy maintsy mifandray adresa ihany amin'ny zareo ireny a dokotera. Fa na ela na haingana tsy maintsy hamaly ny soa nataony izay. Ary na tsy voavalinay aza dia Andriamanitra hamaly zato eny tsy manapataperana ny soa nataony izy mivady ireny anay. Ny soa atao ilay venam-boly nefa mbola averoka aminao ihany e. Fa raha mbola mikasika alikaola ny vadinao dia mivoazy ny varavara fasana. Ahoana tsara dokotera? Izany hoay, raha mbola mikasika alikaola ny vadinao dia mivoazy ny varavara pasana. Mino dokotera fa tsy sahy sotrotrony iny a. Mafy anie izay efa nahazo azy izay e. Enga anie madama. Tena efa fanontena anie izay. Ary tia taokataoko tia foana koa ny fototsy ny olona. Tsy ho ela dia hifono vadinao e. Ady tokony efa nomboka fiainam-baovao koa nareo. Tena faniriako izany dokotera. Ary ho atongo sady io vao mivoaka ny hôpitaly izay. Teo variany resaka fotsiny tokoa tsika sianao ka. Ny asa koa tia mbola betraka amin'ny miandry. Ny taratasy mpanafody telo vidinareo madama. Dia ho eto aty avy eo. Tsara dokotera. Lozako vetivety aloha ianao a. Aloha ihazakazaka vetivety a. Eny ary dia mandram-piona kely vetivety indray.
tafavoaka ny hopitaly ihany Rambelo. Isaorako Andriamanitra fa afaka adiny roa izy dia taitra. Efa toromaso io amin'io dia hiresaka indray izay. Rambelo malala tsy foka. Velona ihany ianao ty lahy. Io fa miratra ny maso. Aleo aloha atsoka eo amin'izay. Rambelo, Rambelo, ndry ary toa mitiritiro fotsiny ny maso. Rambelo, mare avy ianao e. Reraka be fa manino eto ahy ary toa niova be ianao. Feno volana fa manino eto atsika. Andao dia soloriny akanjonao ringa. Efa nilokaloka tamiko ianao fa tsy hanao pataloha lava mihitsy. Ahoana nefa izao? Rambelo Rambelo, tsy izany feno volana izany ny anarako. Volam-peno vatinao rova ny zanakitsika ary pataloha lava foana ny nanaovako hatramin'izay e. Rambelo Feno volana voadiny fanaovantsika ve dia nilavinao ankehitriny e? Mbola tsy nanambady olona manao pataloha lava izany mihitsy dia trano iza izany no ato. Manina ato tsika. Tranontsika reny ato Very fitady tianao Rambelo Tranontsika ahoana ary feno volana. Aiza zao ilay rozy mena izay natolotra anao? Maninona ny dia solona ho an'ireto rozy mainty feno trano reto? Mampiorokoditra reto izy. Trairery lavitra. Fa maninona ianao ry feno volana dia fitranao Rambelo adala ve ianao e? Reo ny ilay voninkazo tena tianao e. Rozy mainty dia lazainao fa voninkazo miady amin'ny aizina. Raha misy hery maizina mitady hanafika antsika dia io rozy mainty io fanandrina aminy. Lasa dala feno tiry feno volana fa manina tapoka teo ianao dia very fitadianao e. Ambany vohatra anaty ala ny tranontsika e. Amin'ny ve dia fiona fiara ohatran'izany aminao? Aleo mihitsy aloha hikarakara ny sakafonao ka mbola tsy mahazo mihinana vetin-kanina mantsony ianao. Lazainao fa narary dia narary koa ianao no entinao niakatra tany Antananarivo Ahoana ny fomba nitondranao atany? Lalana 7 kilometatra vao mahita fiara. Narary ianao nabolisatra ny hoditra-kondrona latsaka-rova kely tao ambony tamin'ny tohatra nidina ka ny anjera taty ambany ianao dia tsy nahatsiaro tena. Tsy misy fantatra ny izay lazainao nanaiky fa narary satria reraka loatra feno dia-tsindrona ny tanako. Fa ny fanontaniako alohan'ny akaranao tany arivo dia mba efa nilazanao ve Ngaradona sy Florence vadiny? Ahoana hoe Rambelo? Fa nga fantatrao Florence sy Radona vadiny? Aza mody adalo eo ianao ry feno volana. Tsy fantatra ahoana tsika senao aneny ny antoka ny lany rehetra nandidina ny lohan'ny Ngaradona ny sakanantsika ilay tamin'ny saika amidindry zareo. Tena gaga Rambelo Zany ny antoka ny lany rehetra tamin'ny fandidiana Radona volantsika madiodio sy tahiritsika. Tsy navelako namidiny ilay tambahan'izy mivady. Tokony tsy hisy fantatrao izany satria ianao narary tsy nahatsiaro tena. Ianao ve mody adaly lazay fa tsy tadidinao ihany koa ilay tsika nasain'ny Radona mivady no miriritra be piso ny loka tamin'izay. Tena natsiro Ianao aza mbola niangavan'ny Ramatoa Florence mba hoe hampianatra amin'ilay nahandrony. Tia dia no mihitsy ny teny ary nanapa-kevitra fa tsika ny antoka ny lany rehetra momba ny fitsaboana ny Radona. Inona daholo ary izany? Ilay iainana sy tantaraina dia marina daholo fa ilay ny aina tao anatin'ny zava-misy Rambelo no nahavariana. Volam-peno ny anarako fa tsy feno volana izany. Tsy mbola nasain'ny Radona mivady izany tsika. Ary vao omaly ianao
no voaka ny hopitaly fa tsy voamaly ve le vola nomentsika anazy iny e 10 tsiray tapitrisa ariary koa efa voadidy sady ahoana radona ary nody ahoana koa ekeko hoe 10 metsy tsiray tapitrisa ariary mihitsy ho volana laiko tao amin'ny tahirintsika rambelo ary efa tamin'ny herinandro nomeko azy fa tsy voamaly izany efa herinandro ihany koa ny fandidiana lohan-dradony e ary omaly izy no nody inona daholo ary izany zavatra lazain'ity ramatoa izany ry Andriamanitro farany ary dia izay iray tsika no verisaina na somody adalana zana ianao aizy rovazanantsika tsy nalay ny mamanao tsy eto izy mantsy tamin'ny zava-tonga tany an-tranontsika nitondra n'ilay rozimenanao iny no ndeha daviko rova lasa ny mama ozy izy ianao izy ie any amin'ny mama tokoa izy sao nanatitra azy any satria sahirana nitsabo anao fa ianao ve lasa dala rambelo mila tsona mihitsy dokotera Mahatsanga avy zany nataon'izany madam'izany Florence endry misaotra azy sika mbola misy ihany ny olona marina ka eto amin'ity tany ity tena izany mihitsy tia hitan'izany olona izany mihitsy na dia hoe hisaotra azy fotsiny azy any izy any radona tovovavy tsara tarehy izay izy raha mifijery azy dia olony fahamarinana mihitsy izy ary olony fiarahamonina ihany koa tsara fanahany izy iza tsara monina anarany Florence volam-peno indray radona izany hoe feno izany ny volany volam-peno feno volana anarany ohatran'ny efa fantatsika izany anarany izany sanofy rambelo ve mivadiny Florence ie toa izay mihitsy ny anaran'ilay vadiny ny ray hopitaly taminao ane izy izany ve dia samy tsy natsiaro teny nareo dia ho nofy ve fa ngamotsika izao mihitsy ny arana nasa azy mivady misakafo tsy tadidinao ve rambelo le tovy lasa rika ny arany anatra tamintsika fahiny Florence izy moa ty rambelo ry radona so le mpanany amin'ny mpampianatra iny ary zay ivelo be ve radona izy indrindra ivelo be raha velo ive ny magaga olona nasaintsika ny arany sakafo tamintsika izao ilay loka tena tiany rambelo mihitsy ary nataontsika tamin'izay fa ny tena magaga dia tsy tadidinao indray izy mivady ka volam-peno ane radona fa tsy izany feno volan'izany le vehivavy ary tsy nisy an'izany sika nanasa azy izany firy-taona izay ny tsy nahitana ny rambelo ary ianao koa anie naratra natsiaro teny efa andro maromaro mihitsy tsy fantatro aloha ekeko fa tranontsika ity sady tadidiko tsara kanefa raha mifahalalako azy tsy efa 5 taona ve izay nifondrantsika tato ary eo tandreo efa nitomintsika tamin'ny kamy eo nefa dia ireo miverina ato ireo indray lalatsarotra mba mivoatra ahoana mbola tongavandreo aty ahoana radona adala venao taizysika ny findratrano teo tia foana ny trano nitoerantsika hatramin'izay mivadintsika roa dia tentsika niteraka an'ireo zanantsika ireo ka ny findratrano any mba mivoatra aona koa izany teneninao izany aleo atoroloha Florence reraka be tena matory mihitsy aloha ianao mila mahakaina tsara mihitsy ny aloha fa tena reraka ianao izany dokotera Mahatsango ny nanjo mivadiko tsapako verisaina tanteraka izy hatramin'izay nahavoa azy izay hafahafa izany veritadidy ozy ianao veritadidy anie ka tsy misy zavatra fantatra intsony fa amiko ahoana dokotera nakany amin'ny tontolo hafa mifanahany fony izy mbola tsy natsaro tena tsy azoko ny tianao lazaindra dokotera Mahatsangy aza vaika aminao raha matoky ny volam-peno ny antony tsy nampiverina vetivety ny fitadidiana dia nena tany amin'ny tontolo hafa izy ary namorona fonenana tamin'ny mihitsy nefa anie dia izaho ihany lazay ny faniaran'olona tamin'izany
tontolo tsy hita maso izany e. Lasa feno volan'izany indray koa ny anarako. Indray tsy fantatra. Mety ianao angamba no hitany dia tadidiny fa ny fanontaniako ato izao e. Tsy dia mba nisy kamana taminao dia efa maty raha vavinao io ohatra, na efa nanambady vehivavy hafa talohanao Andriamatoram-belo azafady. Tsy tsy kambanao. Tsy manana raha vavy fa vavy tokana. Ary Rambelo araka ny fantatrao izany dia mbola tsy nanambady ankoatranahy. Mahagaga izany a. Mety aloha angamba izao dia aleo entina averany amin'ny hopitaly mihitsy Rambelo mba hikarohana tsara ny mahazo azy. Raha izany ve tompoko moa ny asony vadiko, inona ny olana? Vonina ny amerina azy any amin'ny hopitaly rea. Misaotranao Madame Volapeno mba nanaiky namerina ny vadinao indray ho tsaboana. Tena verina natory moa izany mivadiko dokotera. Tsy maintsy mirosa amin'izany tsika raha matoa Volapeno. Ezahana fantarina mihitsy ny fototra izao aretina mahazo amin'ny vadinao izao. Mihitsy ve izany ny saim-badiko dokotera? Manamafy any tsy hiverena fitadidiana intsony. Tsy amiko aloha mbola hiverina amin'ny loha no fitadidiana ny sainy. Satria koa manko ny profesera Rakoto milaza fa faharerahan-tsaina mahazo Andriambelo vadinao. Raha azoko tsara izany dia mila matory indray Rambelo vadiko. Dia raha patoriana dia hafiriana indray izany ny faharetany dokotera. Indray miankina amin'ny zava-misy. Araka ny fivoaran'ny fitiliana tao no hafaingana ny fifoazany. Fangamo tsy nareo ihany nametraka hoe ndray andro na roa andro na 3 andro ihany ny faharetan'ny atoriana ka. Izay mihitsy no mametra hoe 3 andro ny fahapatoriana azy io. Dia hita eo ny fivoarany rehefa tapitra izay. Na ifo avy hatrany izy na manohy ny torimasony. Fangatsy rehefa hoe tapitra ny 3 andro tompoko dia mifoy izy. Raha ny tokony ho izy. Fa raha mbola manohy matory izy rehefa tapitra ny ora voatondro dia azo antoka fa misy tontolo hafa vangin'ny fanahy. Dokotera, raha misy izany dia inona ny tokony ataontsika? Dia atao izy ahafantarana ny antony. Ohatra hoe tontolo ivelan'ny mpanaintan-tany ve no aliansa eto ihany. Ka raha ivelan'ny mpanaintan-tany dia izy amin'ireo vahan-danitra ireo. Ary raha mbola hita amin'ny mpanaintan-tany ihany dia fahatra aiza. Eto Madagasikara ihany sana ampitan-dranomasina. Matoko ny fahendrena sy ny fahaizanareo dokotera Matsanga. Andahoanareo vetivety angamba aloha. Eny ary, eo ame-ndalana ianao Madame Volapeno. Dokotera Matsanga mariny larse izany Aiza kosa komisera Ralambo. Be loatra sady manevitra mihitsy ny miasa tato ato izay Raha ny hoe ilay fiainana mistera indray dia lazaiko aminao fa tsy azo elana na andosirana io. Ary ny tenako manatrika ny seza izao dia tratran'izany mihitsy. Fa misy inona tratran'ny ahoana? Misy tantara saribahana mahazo any seza any ve? Ie. Mino aho fa tsy misy idiran'ny polisy mihitsy izany matoa tsy miantso nefa ahoana komisera? Nefa nga rehefa tsy ilaina amin'ny polisy dia tsy afaka mifanampitsika ny hevitra dokotera terabary Ka tsy hany mihitsy anie komisera Ralambo. Fa tantara tsy dia nahina loatra ilay izy kanjo. Ankehitriny ny vadika mistera araka ny voalazany sy ary manjeraka mihitsy mieritreritra azy komisera. Ary soroka amin'izay fa mila fanampiana avy amin'izay mihitsy azy eo ankehitriny izao. Anga dokotera dia tena manahirana be mihitsy izany Tena manahirana mihitsy komisera. Ny iny tena mba hoe vazivazy fotsiny satria be asa ihany koa zato tsy milamina mihitsy ny tany eto Madagasikara eto dokotera Matsanga. Mandro tsy lavolony tany Ka ianao nange komisera dia milaza hoe indraindray dia miankina amin'ny kisendasendra ny asanareo Ka sao dia efa naman'ny fampitohy amin'ny asanao ary izao Eny ary vonona iainanao ry dokotera Matsanga eto ary ny resakao Ka tsy vidy eto am-pitsanganana eto mihitsy ange ny resaka
Fa raha tsy maika sy dia andeo mba hiaraka inana lasopy kely atsy amin'ny gargoty atsy. Dia ao tsika no miresaka. Ay. Sao dia lasopy ny rabri. Zay tantara Andriamatoa komisera. Tena mistera be amiko mihitsy. Dia mba ahoana ny hevitra hoe manoloana an'izany sehatra mahazo azy zany? Alasa dala ve le rambelo e? Sa ve hoe very tadiditony ireny Alzheimer ireny? Hafahafa tosa hafa. Tsy manana hevitra omenanao ary dokotera Mahatsanika. Nareo aza dokotera mpitsabo anisan'ny kinga lahy tsy mahita vahaolanako. Maika aveo fa polisy. Aritina ny le izy fa tsy halatra na vakitrano ny dokotera. Ka io mihitsy nge mahavaky ny lohakeo komisera Ralambo e. Fantatry nefa izany, mety hoe misy zavatra hafa ankoatran'ny aretina mahazo an-drabelo eo amin'ny tontolo mpiainana mifamatotra amin'ny aretina, dia lasa tontolo roa samy hafa ny ain'an-drambelo. Mety ho safa misy zany fa ny azony sy atao fotsiny dia mikaroka ny havana ny ray aman-dreny raha mbola velolany, ary manadiady ny tantaran'ny rambelo hatramin'ny fahazazany. Izany hoe miverina depara zéro mihitsy rysia. Ka zany indrindra nge komisera Ralambo mba hiangaviako fiara-miasa amisia, mba raisiny se izay andraikitra izay. Za tena tsy afaka mikofoka mihitsy, ary hamaso aty amin'ny segondra andrambelo manko. Oka kosa rysia. Ny ao amin'ny birao angeseka misa vovona be mihitsy ny taratasy miandry ahy e. Dia ampidiriny sy amin'ity tantara vaovao ty indray ve za? Ka ianao anie mba namako sy atokisako komisera, sady ny tantara toy itony koa nge mba efa zadrantsika miaraka e. Endray ariko. Ao fa ezaka andamina ny fotoanako mba hazoko manampy anse. Misaotra betsaka komisera. Efa sasamy andry aho zay izy feno volana. Za koa diso alina loatra ty. Lokanay hariva nefa ty mbola amiko. Tsy tiako tezitra amiko tsy malalako iny. Feno volana ty anao satroko tsy aly ho alilanao mihitsy. Tonga ihany. Ary reo dondomy moramora amin'izay faravarana ka. Odeo. Feno feno volana. Fa angahanao tsy mbola natory mihitsy e. Efa alana izy ho andro ravako e. Fa manina ny malalako no mitomany e. Feno feno volana mangina re. Rambelo fa manina ianao ny sovo miditrantrano. Fa taiza ianao ravako. Sasa miandry anao an'izay. Tokana ny foko ravako. Rambelo. Ahoana izay ravako? Oko ho azy zahay avy fianko mafy ny malalako. Ao. Ndry izany fahasambarako. Sambatra feno volana. Feno volanao? Ahoana ravako tiako indrindra eto tany. Za ve natao hoe fitiavana? Eny ravako. Izany natao hoe fitiavana olondro mifankaty. Mirefotra to mivanja. Ary aiza aloha ilay lokantsika andrahoana vetivety. Sady mora masaka io. Sosisy anan-drano. Atsika ho any amin'ny Radona sy Florence ara-petso maraina. Hitsidika azo ireo tsika. Fa angaho ianao tsy miasa e. Nahazo fiala sasatra 3 andro afaka migoka ny fitiavantsika. Marina ve zandrombela? Tena faly be Zany. Faly ahy e. Za koa faly, tena faly. Manofy viary feno volana.
teto ny tranonradona sy Florence mahagaga. Tsy manofy ianao ka teto mihitsy ny toerana nisy ny trano zareo kanefa to tany mangadiady. Sa ve tany mety mitovy rambelo a? Dia tsy fantatra mihitsy ka. Andao aloha andanany tsy lahy antitra mipetraka itsy mahagaga mihitsy izao. Toerana tsy misy ninhinana dia tsy ahitana na dia tamingandrolona ray aza dia ahitana lahy antitra tahaka an'ity. Na izaho koa aza ne mba gaga sa misy tanàna ve ty hoe ty e? Aleo rangahy ny tanina mihitsy aloha ty rangahy ty e. Azafady dadabe e. Ahoana ianako? Tsy zany rehefa sika mba hanontany fotsiny hoe sao dia mba fantatra ny olona atao hoe Radona sy Florence. Teto amin'ity toeran'ity mihitsy zareo no mipetraka nefa dia eny anako fantatro Radona, fantatro koa ramatoa kely Florence, fa ahoana? Ka teto amin'ity toeran'ity any fonena ny taloha e. Ary tanàna be mihitsy ny teto nefa ahoana ny toa mangadiady be ohatran'ny sosisa. Nakaiza ny tanàna, nakaiza ny mponina tetỳ e. Mahasikaiky nareo mivady, ny tanàna rak'izy azo foanana ary ny olona afaka mandeha dia tsy hita fa ny tantara no mijanona ho tantara e. Mandehana miverina fa ho avy ny fotoana izay iananareo rehetra izay fiametrahanareo fanontaniana itony. Tena tsisy mazava aminay ny teninao tompoko. Eny e, maro izany. Tsy mazava aminareo anio satria na io raozy mena midorehatra ohatratranao io aza ramatoa kely izay maritsy ny fitiavanareo dia mety mbola ova ho raozy maitso izay no amatisy ny foro izay akamantatra ho an'ny velona. Mandehana mody e. Eny ary e, ody izay fa ianao io izany mba ho aiza? Aiza ianao mody? Zavy e. Nofidiko. Maneranao izao tontolo izao no misy ahy. Mandehana rerak'izy mody e. Namorekanareo efa tsy menadary komisiera Ralambo. Ka araka ny afatsireo profesera maromaro miaraka amin'ny profesera koa dia raha pitsy ihany dia atomboka ny asa ary amin'ny 12 alina no hanaovana an'io. Ka raha azoko tsara ne izany dokotera Matsangy dia ampatoriana daholo tsika 5 menaday e. Dia alefa hitady ny fanahin'ny Rambelo ny fanahintsika. Fa inona no antony azafady? Tsy manaonao foana ve izany ry dokotera? Marina mihitsy izany komisiera Ralambo. Ny hoe manaonao foana indray dia matokio ianao fa efa misy fitaovana ary fomba ampiasaina amin'izany. Apetaka amin'ny lohantsika 5 mianadahy miaraka ilay izy. Miaraka amin'ny Rambelo izany dia tsy afaka misarasaraka mihitsy tsika amin'izay. Le antony e? Inona no antony? Tsy otsa le antony Radona. Rehefa mihaona antsika dia hitan'izay alian'ny Rambelo. Ka rehefa mifoha arak'izay lera voatondro ifoazantsika dia fantatsika mifototra izao mahazo ny Rambelo izao. Zaho aloha dokotera mialatsiny fa tena tsy mahavita an'izany a. Tena matahotra ako. Tsy raha matoa kely volam-peno. Ianao Radona, Florence dia tsy afaka miala na andamy izao asa ataontsika izao. Fitadiavana marina momba ny vadinao ny atao izao ka tsy azonao lavina mihitsy. Ka inona nefa nidiran'izany amin'ny fitsabony e? Tsy efa sikidy mila voatsiary ve ny ianareo mpitsabo? Tsy mpitsabo ny asanay ka mezak'izay mandatrano marina miaraka amin'ny tontolo ara-panahy. Efa andro mifanatontoloana izao ka mandroso ny teknôlôjia. Andao re raha olona atao izany a. Ny asony vadinao anery madama no katsahana ka inona moa ny olana? Zaho aloha vonona dokotera.
izay mivady ihany koa dokotera. So mba misy hitraboana koa izany. Sahoana ary Florence? Marina mihitsy n'izany. Ekery raha vavy mivadintsika ne mila amin'ny fitsaboana ao amin'ny lohany sy ny sainy. Raha vavy mba ekery aleo alotiniako androany alina tsy terenareo amin'izany mihitsy Tena tsy azoko mihitsy dokotera Mahatsanga atony nandosirany Ramatoa volam-peno aliny Fa ahoana komisera Ralamba? Zao izy lasa tratra ny loza amin'ny fifamoivoizana fotsiny tany Ambatolampy. Tsy nareo polisy ireny ngery gaga sy talanjona komisera Ralamba. Fa na izay mpitsabo rehetra koa raha dia gaga mihitsy satria toa hafahafa amin'ny fihetsika Ramatoa kely volam-peno. Ny hevitra eo ny Ramatoa komisera no andrasana. Zany tsika maly ny voriny ihany dokotera dia efa nahatsikaritra fihetsika sy fiovana tamin'ny Ramatoa iny Ny antony mbola tsy fantatra fa ty izy mbola tsy mahatsiaro tena ty koa ny tena ohatrany animba zavatra. Vao mainka raha tena mety zao tsy fahatsarovany teny zao Ramatoa komisera Ralamba. Raha alina amin'ny 12 no akambana amintsika izy. Ary tsy afa-miala tsony mihitsy izy amin'io. Na izany ara dia tokony efa manao voko daholo tsika. Dia mba misamy vonona daholo. Telo andro mantsy ny faharetan'io zavatra io. Efa vonona ka. Vonona koa dokotera Mahatsanga. Jan'olona efa fantatry na roa mirahalahy zany raha tsy diso dokotera indray dia komisera indray sa voalazanao raha tsy diso koa tsy ianao le atao hoe Radona. Voalazanao komisera. Raha izaho moa efa ela koa no mifindra taty ambanivohitra. Tsy efa ho 10 taona. Tena izany mihitsy. Satria raha tsy diso dia anisan'ireo marary ny tsaboky se io Radona tamin'izany andro izany. Izany tokoa. Tsy izao rery fa izasy rahambelo Ka hitady angarambelo mihitsy anery Radona atondrianay amin'ny rahalahy. Ay ve? Ka mantsoa raha ty hatsana. Hitako reraky ny 10 mihitsy nareo amin'ny rahalahy. Florence wa? Manambahiny tsika. Ho avy tonga dia ampandrosira izy Radona. Mipetrapetrary izy mirahalahy. Izao no aty aminay aty Hafa ny tany Antananarivo mirehatra jiro Zao tsika aty ambany ravikazo. Tsy olana re zany Radona. Efa zava-dehibe anay izao fampandrosoanareo mivady anay izao. Sahoana komisera Ralamba? Marina izany dokotera. Tsy ho aza mba nisy havana taonareo izao Radonako. Fa raha tsy zany na ny vatananay aza angamba mbola akamatatra ka. Manahoana reo mirahalahy? Ely izany marina. Tena tsy avela ny fifankatiavana tsiona mihitsy tsika Na dia efa ty ambany ravikazo aty izay dia mbola hitanareo ihany. Tsy amelanay koa raha tsy hitanay ny havanay Avazivazy re izany hitady maika angarambelo mivady anie zao ny tena tondianay mirahalahy taty Ka na izay mivady koa range efa ela no tsy niona tamin'izy mivady Niakatra tany Antananarivo efa 2 volana izay mivady Nisy tetsikasa saika ataonay sy feno volana vadiny rambelo mantsy. Mino aho efa nitadanay sy Radona taty ireny fa tsy nahitanay. Izay mivady koa ngery izy mirahalahy. Efa mba niomana hitsidika azy mivady mihitsy Raha piso sika miaraka makany fa mba maty nareo aty aminay aty androany. Sady raha izao andro efa rehefa izao koa ve no hoany. Efa tena reraka mihitsy. Aleo marina raha pitsy sady mba hakaina kely koa aloha Azafady hoe izy mivady misy fanontaniana manitikitika ny saiko kely izay ho Ny amin'iny izay Ramatoa komisera? Eny tokoa Eto mifanontanianao Ramatoa komisera. Ono fa izy moa ny anarany mivady ny ngarambelo teo azafady hoe Zay komisera.
fa nga dia tsy mbola nolozain'ny dokotera mahatsangy anao izany feny volana ve dia mbola tsy fantatro ihany e feny volana izy Radona tena tsy mahafantatra an'izany olona izaho mihitsy aho ka volam-peno no fantatro. Volam-peno iza koa dokotera? Sy feny volana ny vadiny Rambelo fa tsy volam-peno izany. Volam-peno ny fantatra ry izy mivady a. Nefa Radonina anie dia olona ray ihany izany e. Ohatra ny anarana mpifamadihana fotsiny ine izany e. Feno volana sy